Niamasatrakany soa sy adia miarahabantsika ra-tokantrano atao tokantranontsika ny amin'izao fotoana izao larina fa 80 ny fampianarantsika manona ny hatsarany Ahosoa amintsika tsy avy atokantrano ary mirary soantsika rehetra hotahiny Ahosoa hatrany. Ny lohateny fampianarana moa dia hoe inona moa zany ny antony hivavahana raha ohatra ka mbola mpanota ihany ny faran'izay. Zay tokoa zany ilay fantaina hoe inona ny antony hivavahana. Raha toa ka mbola mpanota ihany ny fiafaranao, ina moa zany ny antony andehanana mivavaka tokoa zany. Ny antony dia tsotra kely ny antony rehefa kitsika ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Isea 7:20 ny vakitsika. Isea 7:20 andininy voalohany sy ny faharoa hoe raha izao ary ny zahatra ny tenenio Andriamanitra io dia ina tokoa zany ny antony hivavahanao rehefa mbola mpanota ihany ianao. Vakio tsara nge ny teny dia afaka mijeritsika ho amin'ny teny frantsay moa dia amin'ny teny frantsay izy ao, any teny inglisy dia amin'ny teny inglisy izy ao, amin'ny teny sinoa dia amin'ny teny sinoa izy ao. Dia zao mivalaza indro ny tanany hava tsy fohy fa mavonjy ary ny sofiny tsy lalidalovana fa mare. Fa ny elokareo no hevitra mampisaraka anareo amin'Andriamanitra reo ary ny fahotanareo no mampiafina ny tavany aminareo ka dia tsy mihaino izy. Eto zany ilay Andriamanitra marina dia mametraka mihitsiny hoe Andriamanitra tsy mihaino ny mpanota zany. Ary vao mahery izy misaraka aminao mihitsy araka io voalazan'ny tenin'Andriamanitra io aminao mpanota zany. Ka ho an'ny olona rehetra izay mino an'izany Andriamanitra zany izay ao anatin'ny soratra masina io ianao zany rehefa mpanota dia tsy mena anao io Andriamanitra io fa lany andro fotsiny hivavaka. Ary izay no mahatonga ny ambasadorany Ahosoa misintona anao anatiny ny Ahosoa foana. Satria ao irery ihany no fanafana ny fahotana. Ary izany no mahatonga ny ambasadorany Ahosoa mitsangana manam-porofo hoe tan'izao tontolo izao ny hatsaran'izao Andriamanitra toriana zao. Fa raha mpanota anao dia tsisy menanao zany io Andriamanitra io, mazava be io teny io hoe za tsy mihaino ny mpanota ozy ny teniny. Ary zany ny tenin'ny mpaminany zany. Ary ny teny Mose dia hoe mpaminany Israelianina no henonareo. Zany ny tenin'ilay mpaminany zany. Deutéronomie 18:15. Donc avaintsika ny tenin'Andriamanitra hoe mpaminany avy eo aminao dia mpaminany Israelianina zany. Deutéronomie 18 teny andinin'ny 5:20 dia ny 6:20 enotsianga. Deutéronomie 18:15. Mpaminany avy eo aminao dia avy amin'ny rahalanao tahaka no hatsangany avy Andriamanitra ho anao, izy no henonao. Eno zany le tenin'ny mpaminany fa io Andriamanitra io zany dia miteny araka ny tenin'ny mpaminany ny dikan'izay. Mazava be mihitsy le teniny zany eto. Ka ao amin'ny 9:20 moa dia mametraka amin'izay izy hoe mpaminany no hatsangako azy avy amin'ny rahalany tahaka anao ka ataoko eo am-bava ny teniko ary ho lazainy aminy izay rehetra andidiko azy. Ka izay rehetra tsy mihaino amin'izany mpaminany zany zany, izay tsy mihaino ny teniko, izay ho lazainy amin'ny anarako dia izany hoe tsara azy. Izany hoe le tenin'ilay mpaminany zany dia miteny hoe Andriamanitra tsy mihaino ny mpanota. Dia ina moa zany ny antony hivavahana rehefa tsy haino izy. Eto anatiny hoe lany andro ianao andeha hivavaka any zany tena marina. Lany andro ianao mivavaka, lany andro ianao manao an'izao rehetra izao fa tsisy menanao zany ao. Any hoe mandanindany ny andro fahatany amin'ny amin'antony. Raha ovaketsika ireny tena Andriamanitra ny obolana obolana 5:20 ao. Obolana 5:20 andiny fahavalo. Ny fanatitry ny ratsy fanahy dia fahavetavetana eo mason'Andriamanitra iayavà. Izany hoe rehefa natitra ataonao zany lasa fahavetavetana eo masinao. Ka nino moa rehefa mivavaka dia manao fanatitra ny teniny izy zany ohatra ny araka ny mba fiheveran'ny olona anazy. Fa rehefa mpanota moka anao dia ratsy fanahy dia lasa fahavetavetana eo masona io fivavaka ataonao io. Fa ny fivavaka iny marina no sitrany. Zava-pe zany rehefa tsy marina zany dia tsy mety mihitsy. Ary ao amin'ny andininy 9:20 izy dia mamaky an'ity tenin'Andriamanitra indray tsika angamany jevatsika kely.
andiny fasi amby roapolo obolana 15-29 iava dia lavitra ny ratsy fanahy fa ny fivavakeny marina no enony eno am'izay nge hoe tsy mety miaino an'io ratsy fanahy mihitsy nge zany io andriamanitra io tsy mety miaino ny mpanota asakasaka anao zany raha mbola hipetraka aminatin'izany sary zany za zao tsy miresaka mihitsy ny momba ny teny filazantsara mihitsy fa aleotsika resaka nreketra amin'ny tenin'ny mpaminany sy ny salamo ary ny tenin'ireo olon'andriamanitra tany amin'ny andro testamenta taloha de efa hatrany mihitsy ny eny fitenena fe tsy miaino mpanota zany io andriamanitra io fa la ny andro eno ivavaka itenenako amin'ireo olombelo rehetra milaza fa mpanota io tsy maintsy minota io zany de tsisy andriamanitra miaino zany e ka rehefa tsy miaino zany andriamanitra dina zany ny antony ivavahana tena mba aza mivavaka atsony rehefa fantatrao fa mpanota aza mivavaka atsony petra ohatranao tsisy dika mihitsy ivavahanao fa izay no mahatonga any miteny hoe manatona ny ehosoa fa tena ao amin'ny ehosoa rehetra ny vaholana tafaraka amin'ny ehosoa anao vao tena tsy manota intsony ozy ny hoe impossible zany fa tena possible satria efa toriny ambasadorany soaziady azy zay ny natonga avako ety ary efa miaina ao anatin'izany milona efa manarevo marito am'ity planeta terre ity anjaranao izy zany miditra fa ny tena apetrako aminao editra fianao satsititra de fa lio any mitoromasonao any fa zay ny maranako ny teny koa hiditra fianao satsititra fa ziady a manorohevitra hoe midira ny farana am'izay ny teniko am'ity fampianarana ity de miraha sotsika samy tonga saina ho amin'ny fitozan'ny fampianarana manaraka andrea ivavakytsika ary voninahitra anao dada maraiava misaotrapetsaka ny am'izay teny manome saina fa tena tsy miaino ny mpanota sy ny mpanao ratsy zany mihitsy ianao halanao mihitsy ny ary zany tsy misy olombelo afaka amin'ny fahotana zany fa raha mbola am'ty tany ity fa mpanota daholo izy rehetrarehetra so ihany fa tonga Yahosoa zay ny rahainao tamin'ny fotoana zay nivintiky efa lasa izy maty zany anarany zany maty indray ny famonjena maty ny famerenana ny olona ho hiala amin'ny fahotana ary lasa tsy ho mpanota intsony rava daholo zany sotapetsaka nefa ny dada iava zay Yahosoa fa tonga indray zany fotoana zany ankehitriny famerenana ny olona hifirina ho any aminao dada maraiava ampafantaranao ny olona fa tsy mety mijanona ny famarianao fa tsy mety mandeha foana zany fanafana ny fahotana zany vonjeo ny olona dada maraiava vonjeo ny olona matena hovovonjy eo amin'ny Yahosoa vonjeo ny olona Yahosoa voninahitra nareo mianaka mandrak'izay anaranao Yahosoa no masany vavaka rehetra zany halleloia amen de miraha sotriketa samy teny Yahosoa malona zany teny fampietetana zany mandram-piona manaraka andray de no matory tomoko